fotoanan'ny tantara eto amin'ny RDB. Ity tantara ity dia novokariny Radio Don Bosco rehefa ny famparesaka tamin'ny mpanoratra sy ny mpanatitosy dia ho raisina an-tanana ny fizarana izany ao amin'ny chaîne YouTube RDB Live. Koa ampahafantarina izay tompona chaîne hafa mba tsy hizara ny tantara vokariny Radio Don Bosco intsony. Ankafaliana indray no anolorana anao eto amin'ny Radio Don Bosco anty alina ity. Ilay tantara indray miseho nampitondraina lohateny hoe Rojolay. Tantara nosoratany Joachim Andrianasolo na voasiny Itokina Natoky Gérard Alabe Manatsoa. Rito avy ary no amelona ny tantara. Anjariliva ny ravo miaraka amin'ny Sinez, Faly ary Rakoto. Nandray feo sy nanatotosa Bruno Rakoto Malala. Iza kosa mivezivezy amin'ny andro alina ao an-dalatsara zao. Ohatra miazakazaka mihitsy an'ilay olona izany. Sady tsy miala ao anoloan'ny varavarana izy Thomas ao mihitsy. Thomas! Sandraso jereko rehefa samy tsoapatoreny ihany. Tsy lovoko amin'ity lapozy ity. Tsy misy nizaniza tazana akory. Nefa ne mbola sandreko mamindra amikorotony samy mihitsy le olona. Ohatra miazakazaka manatona ange izy zany. Aleo akatona malaky ny varavarana dia hiverina any anefitra ka. Ary tohatra misy mikikindray angeza ny varavarana zany. Iza loatra ary zao. Matahotra marina. Iza loatra sa inona le zavatra nanatara tamin'ny aliny. Oji, iza kosa manokatra ny varavarana tosy zany. Samy verina sahady Thomas nilaza fa hiresaka amin'ny Madame Moffat teo. Nefa ange tsy nahary an'ilay varavarambe nisokatra akory aho. Thomas! Fantatro ange fa ianao zany Oji, toa tsisy nizaniza akory rehefa nisokafako ny rideau. Iza zany le reko namindra teo? Ary toa mihetsika ho azy le rideau. Toy ny hoe misy olona zany ao ambadika. Andriamanitra, misy endrik'olona mamaritra io amin'ny rideau io. Fa izy io? Iza hoa? Tanana mangatsika be nitsapany sandriko. Madame Laura? Madame Moffat? Nahatsiaro ihany ianao marina. Madame Moffat, fananina moa? Arezy tao mahavadiko. Lasa ny antsy dokoterany re izy samy. Safotra rery tao amin'ny doso tao ianao. Asa inona nahazo anao tato? Zay tokoa vao tsaroko. Tena tsy tamana tsony Madame Moffat. Misy zavatra fa hafa ato.
Zavatra fahafa inona? Misy mandendeha amin'ny alina, misy mandrangotra amin'ny varavarana nefa rehefa jerena tsy misy ninina akory. Eny efa nitanteriny tao mahavadinao tamiko daholo tokoa aloha izany. Fa le ny ainako teo no natapaka ny hevitro fa tsy hijanona ntsony na ray minitra monja aza. Fa nisy inona nefy, ha? Nisy endrik'olona mipotra teo amin'ny rideau antosy teo. Zany? Avy eo nisy tanana mamanala be nikasika ny sandriko. Izay no tsaroko farany dia sao zaho mandry eto ampandreny ato indray. Inona daholo ry izany? Iandry ambadiko dia angoronetana ary andery madamo ho faty aho. Misaotra tamin'ny fikarakarana. Raha ny fikarakaranao samy manay manko dia tena nahafinaritra fa tia zavatra mandendeha amin'ny alina sy mitsapatsapa tsy lery ity ny tena tsy efako. Eny, isorana ihany koa nareo ny vahiny tato aminay. Fa tia zavatra tantarainao fotsiny somary mahagaga satria tena tsy mbola nena zavatra ohatran'izany mihitsy tato nandritra an'izay hoe efa taona nisako tato izay. Ka so dia mba nanofo koa sara ianao e? Efa hoe tsy nanofo izany ho aza. Reko tsara mihitsy ny vezivezeny tao an-dalantsara tao. Rehefa nijereko nefa tsy nisy ninninina. Tao mamy io mba foazina tsy miotsina mihitsy fa matory matisala ninina. Ka efa nijery izany ianao fa tsy nahita ninninina ka mbola inona ihany ary? Mety n'olo korodina efa mila ho boboka angamba. Tsy efa tranainy dia tranainy moa le trano io raha ny filazanao azy. Efa hoe tsy voalavy ihany koa fa tena famindran'olona mihitsy. Tsy famindran'olon-dehibe kosa nefa fa toy ny hoe famindran'ankizy izany. Ka so kosa raha dia zanaky ny ray tamin'ireo olona ny vahiny tao ohatra. Raha ny fahafantarako azy aloha dia tsy nisy olona nitondra zaza tao e. Raha tsy hoe vao tonga ny alina iny anga. Nefa ve dia hivoaka ndendeha amin'ny sasakalina? Ka tsy hitako e. Izay ihany moa izany ny fanazavana hitako hoe mitombonako. Betsaka ny zavatra mety hitombona na dia tsy noho ny sainao sy mihoatra amin'ny fatakaranao aza ary amonda. Tsy izay hita amin'ny maso sy azo tsapain-tanana ihany akory no misy. Azoko tsara izany ka. Fa raha hoe angatra sy matotoa ary velo no tianao resahana dia toa sarotra amiko nino an'izany. Eny, mitantara ny ainako fotsiny aho. Fa mino ianao tsara tsy mino moa ianao akory ataoko. Eny, fa mahaliana ka tena mahaliana. Misarika andeha ho any mihitsy ary izany. Tena afara samy olona mihitsy ianao tsika. Nefa leo tokoa mahita toy izay tantaraina hoy izy ny fitenenana. Izay ka andeha ary sa tsisy. Tandremy fotsiny mitondra fanazavana tsy maharesy lahatra akory rehefa avy any Mety efa tia manangasangy ty aloha ty nga marsely trano Eny tokoa. Aroko avy ao ohatr'ireny rovoreny mihitsy ange izany. Sady voadidina fefy tsara tarery. Dia ity izany le hoe trano voalaza fa manangatra. Fa somary mampatahotra tokoa raha olona kanosy. Le trano mantsy lehibe dia lehibe nefa sady mitokana amin'ny manalavitra tanàna. Mety ho izay tokoa ngambako. Ary misy antony manokana tokoa ve aloha ny safidianana sy an'le datin'ny faraparan'ny volana jona hoe andehanana aty. Ohatra ny efa elaela ihany manko tsika seno mikasa ny vahiny taty kanefa dia ozy foana sy hoe mbola tsy fotoana an'izao dia izay. Misy antony ka. Araky ny loharam-baovaon'ny vakiako mantsy dia isaky ny voalondohan'ny volana jona hono ihany. Oay, efa tonga eto Ambavahitsika tiako. Hitako ny mijanona ny kalesy variny resaka koa tsika. Eny tokoa. Ary misy lehilahy sahabo 70 taona manokatra ny vavahady ioko. Miarabanareo tonga soa aty aminay tompoko.
tena efa ela mihitsy ny andrasana vahiny ohatranareo. Sarika an'izay olona re zany vahiny ohatranay ahoana moa tompo fa tsy azoko. Ny vahiny rehetra nge aminay ka andrasanay fatratra daholo ny fahatongavany. Za tokoa aloha no madame Mofaty miandraikitra ny fandrindrana rehetra atao amin'ity pension privé ity. Dia le ramose ataonkaviako ato kosa no Sam mpiambina ny tanàna no sady manampy amin'ny asa madinidinika rehetra ato e. Dia ny fikojakojana ny zaridaina, fikarakarana sakafo, ny fanadiovana ny trano zany e. Faly mandrainareo tompoko. Faly mahafantatra tompoko. Dia za kosa moa zany no Ary mpampianatra mpikaroko ary izy kosa ny dokotera Amonde. Ay, mahaliana kosako. Faly mahafantatra anareo. Avy aloha entiny Sam mary ny entanareo dia avy manaraha e. Ato ny misy ny efitrareo. Eny tompo. Ato i dokotera Amonde ary mifalila amin'ny eto kosa i monsieur Ary. Afaka makamaka rivotra eo amin'ny terasika ambanana eto nareo raha tia hamaky boky na ny ohatran'izany. Manana biblioteka lehibe kotsy ny tsikako ao amin'ny efitra voany ao. Tsara kosa zany. Ie. Dia makasitraka indrindra tompoko saotra. Manomboka amin'ny 7 arivo eo ny ora fisakafoana dia amin'ny 7 ihany koa ny maraina ary amin'ny mita tao vovonana kosa ny sakafo atoandro. Izany hoe afaka milaza melo foana nefa nareo raha hoe te sakafo melo na ao aorianandreo ora ny lazaiko ireo hoe ny jiro indray lapozino ampiasaintsika. Tokony isy tahiry vitsivitsy mipirina ny efitranonareo any. Mazava daholo zay tompoko. Toy izany koa raha ohatra ka hoe mila rano mafana androna, mila miteny melo amin'ny Sam hikarakarany azy, aterina aty aminareo rehefa vita. Mazava zay. Ie, sao dia misy zavatra fady anareo tokoa aloha na ohatran'izany. Hikarakarany sakafo hariva mantsy za io afaka fotoana fohy. Raha ny amanokana aloha madama tsy misy fa ny any Ary tsy haiko. Zavy fady tsy miloka henako. Ary sambako nare an'izany fady zany Mivazovazo fotsiny re Ary fa ianao koa dia manan-kiady alainy eo. Ena tsy fantatra anarana ihany angamba ny fady anao. Matoka anao re zay madame Mofaty. Misaotra indrindra, misaotra anao. Ilaozako kely ary aloha nareo hoe manodidina ny salle de réception foana raha ohatra hoe misy ilanareo misaotra tompoko. Ivese ihany. Za ihany ka. Fa aleo ihany aloha mandondrona sao dia mbola hoe manao dosi na hoe ohatran'izany dia mbola tsy tia hita olona miboridana mantsy. Za kosa ve dia adala miseno hitanjaka iran'ny trano hoe ao mipetrapetraha. Misaotra aloha fa ahoana tokoa aloha fahitan'ity toerana sy ny fandraisana ato tsy mbola mahitako ihany na aloha hatreto izany tsy haiko ny fahadiovan'ny trano mbola voatandro tsara aloha na dia hoe azo lazaina tranainy daholo ihany aza ny fanaka sy ny entana rehetra ao anatiny. Ny fandraisana moa dia reny ny rana hita ireny tena nafinaritra sy tsy lavina kosa aloha zay nge hoa ny sakafo zao no tsy hoe anao ahoana koa toko moa efa ho amin'ny 10 ora sasany arivo zao. Mety efa mikonokononao zay izy mianaka ko andraso aloha akatoko ty varavarankeliko ty fa sao dia manome lakany moka ka ohatray marina fa misinona ry sera hitansevy olona mijoro mandinika antsika sery voatokotany ndraiky io. Eny tokoa. Eno olona lava be mitana zavatra. Marina mafy ry se tsy antsy iny. Samy many anseko iny izy fa mikopakopaka atsika. Ary inona koa moa zany ny ataony eny ampivoadokotany miaraka amin'ny antsy. Ohatrany hoe misy zavatra reny ny an-tananyko. Mety legioma angana ohatroatra zany asa. Angamo tsy ry zareo ihany no mamolo ny legioma rehetra arosiny atsika ato ka. Eny tokoa. Mety mbola hoe tambolo dolo zany ny dadasika be inyko.
mazoto toerana ary lasopyako miampilasary voatabia ny sakafontsika anio aniva misaotra indrindra tena manento eto izy zany mazotomana ary afaka mba mahasaka kely velo azafady saky adiny tokoa mba meo an'lay sakay anaty bokalo hoe azafady ry samma ty ary tompoko misaotra betsaka fa ona madama enao samy marery any zany mikarakaranyty toerana midadasika be ty de tsy sahirana ve nareo rehefa hoe be mpivahiny ato atreto aloha mbola vitanay mianaka tsara miantsoanareo mirahalahy ihany zay rehefa mila fanampianako sady ny anay ary io mahay miasa tany beko tsika ndray tsy mba mitaray-tanambepaka zany ka na mbola ioso tamin'ny mary aza aitsika zany vazivazy ray andalana fa manahoana tokoa aloha ny fahitanareo ny aty aminay mahafinaritra ka ny manodidina milamina ny rivotra madio lavitry ny rotorotona andrenivohatra zany rehetra zany koa eny tsy afoizako ny aty ony tokoa madame Mofate ahoana zay monsieur Harry efa firy taona tokoa zay ny asany madame tato amin'ity toerana ty raha tsy mahadiso de fantatrao ve hoe iza zany ny tompony ty tanàna tika efa taona teo angambo zay raha ny tompony indray tsy fantatro mivantana fa asainy alaiko amin'ny hofampivahiny anana fotsiny karamanay samma de ny ambony aterina any amin'ny banky de isaky ny 3 volana ny manao tatitra faobe ny volaniditra silany ay ve ohatran'izay ary tena mavesatra nge zany asanao zany sady ananan'le mpampiasanareo fitokisana tokoa ianao raha izany ko rehefa vita amin'ny atsakany sy andavany daholo fotsiny ny asa rehetra nampandreketany ady tsy maninona mihitsy ry zareo ka ary samma ka za ndray teny efa taonany maro ny miasa tato le tsy mahay manisy izay ka ponina avy any amin'le tanàna tsy lavitra eto fa i madame Mofaty kosa avy any tanàna dehibe izy ka efa manambady amanjanaka tsy anjalo angambo zany fanambadiany zany dokotera mialatsiny tokoa aloha raha ohatrany hoe somary be fanontaniana zay raha ny marina mantsy de manao angom-baovao mahakasika an'ity toeran'ity zay ro lahy reto tsy maninona mihitsy ka mety hoe no le toerana malaza ho manangatra angambo zay indrindra ary madama tsy omeko tsiny nareo raha mino an'izany satria zany mihitsy ny tsaho inin'ny mpifanandrina aminay ahely mba hoe tsy akanesan'ny mpivahinaka aty aminay tsony zany tokoa ve ny marina madama nefa ngeka nisy namanay voatsela ny vahiny taty ary nylaza fa hoe niaina zavatra hafahafa tato amin'ity trano ty azoko fatarina ve hoe fotoana manahoana ny nandalovan'ny zany namanareo zany taty aminay ray volana teo moa zay ry amanda mpivady tanoran'oro zay ilorasy Thomas Peterson nylaza mantsy izy ireo fa nisy nanako taba foana hono zareo amin'ny alina misy manokatra koa ny varavarany efitra sy ny sisa aiva izy mivady reny zay tokoa aloha ny lazain'le madama fa nitranga tao anefitra ry zareo za tsy nahita an'izay tena zavanitranga marina tao lazain'le madama ho any satria tsy nahita na nahaino andreo zavatra ny tantarainy madame Laura reo Thomas Peterson vadiny ka tsy voasambany tamin'ny kosa nge ry madama Mofaty no nisy tranga toy zany tato nandritra n'izay fotoana nivadiano toeran'ity hoe pension privé zay olona maro nefa nijoro vavolombelona nandritra ny taona nifandimby ary efa nanao fikaroana lalina nge zany nareo lara zany fahenoko azy zany raha zany mantsy de tsy hitako tsony zay antony tokony anontanianareo ka tsy nilazan'olona kosa nge madame Mofaty ny tiana ho rehefa ny ava aminao miaina azy atao potiny ka zay efa nilazaiko zay marina fa maro reo nitatitra trangan-javatra hafahafa tato kanefa ny akamaroan'ireo de tahotra voavolo no nilaza raha tsy nina hely momba nyity toeran'ity fotsiny sako ny milazan'izany satria za tenako de tsy mbola nahita porofo mivaingana tamin'izany trangan-javatra rehetra zany nandritra n'izay taona vitsivitsy ny asako tato zay ny olona nitazona nyity asako ty teo alohako angano tsaiko zay aloha de tsy faka eny aloera aloha ajany eo zany resaka zany so mantsy tsy ho reniny aina amin'ny sakafoko
tera tena nilaza marina ve ny fahitany sy any madamo mofaty teo aloha izy kosa ave am'izay anaratsy ny toeram-piasany raha zany zavatra hafahafa rehetra zany tokoa moa zany no etriny fa tena mitranga tato izy atsony am'izay no ivahiny ato ka eny zay aloha de mariny ary andrevin'izay o am'izay nefa tranony se fa alina koa tiany andro tafandrimandry se koa torak'izay lolo farana ny ty pipi ty dia anao tatotra am'izay fa aliny tiany andro so fa efa voahidiko tsara le fitoerana ranomainty fa ay ny oka tato anatetako tato le iziko aiza moa ny volomborona fanoratako teo teto ka andro voalohany anio sabotsy 5 ny volana jona 5:27 anio volakandro no itenako sy dokotera Monde no nigadona teto amin'ny pension privé antsoina hoe Abramasios toerana zay voalazan'ireo zefa ny vahiny tato fa isehoana tranga hafahafa zay manokana aloha hatreto tsy mbola namarika izany mbola tsy nanam-potoana ny tetezana ny efitra rehetra raha teo moa mety raha pitso zahay ireo lahy no hanatanteraka an'izany raha velan'ny madamo Mofaty mpiandraikitra ny toerana voarainy tamin'ny pitsikina tokoa zahay i madamo Mofaty raha teo vehivavy maharesaka no be vazivazy samma lay irakirany indray tsy andrenesam-peofiry fa mazoto miasa kosa tsy miteny raha tsy amin'izay ilana azy izy tsy fantatro hoe no nitahotra sa tsy ambaratelo no amerany ny vavany zay vola lanina ndritra ny volana aprily 2017 vola lany nandritra ny volana aprily 2017 vola lanina nandritra ny volana jona 2017 Madamo Mofaty misy dialengany to mianjaka be zato ianao tokoa dokotera Monde sy Ary nareo lahy mihitsy zao no tadiaviko efa reto ary zaika zao ry izy ro lahy madama adokisako moa nareo dia tsy anafenako iakatra any andreny vohatra anaty traversement ny volana teo aloha anio talata 9 ny volana jona sady anararoatra anao approvisionnement ka tsy miverina raha tsy afaka pitso alakamisy dia raha misy zavatra ilainareo dia io samy mahazo nareo iresahana tsara zany ve madama ie ka ay ve na tsy mbola mifarana zany volana itsana dia fa
aterina zany ny versement ie ho an'ny tompony ty toeranyity nge ka ny 7 ny volana ny tena farany volany ay mo afandray zany ko mampiasa ny calendrier misy volana 3 zany izy inona tsara ozy isy aleo rehefa misy fotoana zavaiko tsara efa miandra ho ivelany ao ny kalesa hitondray ka sao aloha misy zavatra ilainareo rolanina hoe misy zavatra tianareo ampitondraina ono aloha madame mofata eny monsieur Harry misy zavatra zay eo mba tiako ampifidianana anao Chando no anarany zavatra bazina opium zay izy io Chando mba sambako narian'izany anarany zany fa inona zany izy io zavatra mibolongana zay fatao mipipa moa zany zava-madomelona zany karazan-drazany zany tso savery no asainy seho vidimy madama maninona raha mpandeferina kely aloha ny foanseany zany seko zasy eny aleo ary am'izao sao de anahirana anao sady sarotrarotra hitako nge le mpivarotra azy akoatran'izay dokotera Amonda ny anaray raha mba mety de mba saivona verina ty io kalesy io ny sabotsy 4 jolay marainy zany hoe misy fotoana tsy maintsy vonjeko mantsy amin'io ay ao fa ilazako ary mitondra kalesy lasa zany mahavitaso madama zay ndray iodikodina kely akarivotra sy jery tanàna angambako mety tsara zany ka Sam mba pio kely hoe zay hitondra ndreto hitako reto eny madamo voankazo legioma karazany maro mihitsy ka no ambileny Sam sy madame mofaty tanyboletiko fa tena mahavatra mikarakara aloha izy mianaka tena mampiaiky mihitsy ka ny asa ngely se rehefa tiana sy hoe atao pifaliana tsy manano sarotra zany fa na izany aza efa trano rosia zay mijanona tsy tato kanefa tsy nisy zavanitranga napatahotra koa raha araka le ny tantaray izy mivadika amiko reny mety marina ihany ngamba le nylazay madame mofaty hoe tsao nininana ely anaratsiana nyty toeranyity fotsiny le izy de vo misy zavatra mitranga kely na hoe voalavo mikarodroka aza ohatra de mampikorobaka amin'ny mpivahiny satria ny sainy zareo mihitsy nefa simba tsika foana ranga nyreraka ny andro zavatra tsy ho avy etiko raha zay fomba ny tantaran'ireo raha zay toko nge nydiniana de tena ohatra ny hoe de volita vatana mihitsy ny fanehitra tamin-jareo tate hita ho ary seko niezaka nijery ny manodidina ihany fa tsy hitako nefitra sasany mbola ndalam-panavozana fotsiny anga de somary mampatahotra miditra ao fa akoatran'izay tsy hitako loatra hoe inonako fa ngalo tsy mampametra-panontaniana se io fasana lehibe o tsy nanatanana io ka fa maninona moa io tsy fasana oatra ny fasana rehetra ihany natao andevenana ny tiako lazaina hoe zany rehetra zany no mitambatra nge no miteraka tahotra ho an'ny mpivahiny ato nandro matsiro sy miovaova ary biolozika tsara lako sisy ny latabatra voaingo fantatra ny efitra madio lalandava misy oatra zany iza moro sia ary tamana de tamana ngery ary zany de tsodotsony zany iza kosa ary se aleo faranana ny herinandro de mody rehefa samy tsy nahita angatra ihany arono ary se inona ho aty ohatry ny dongo tany atao voatambola eto ty fasana sa inona de asa ary se zay tokoloha raha ny fahitako azy andao am'izay verina fa efa riva koa ty ny androko sady misy asa kely ovitaiko koa alohan'ny sakafony fa maninona tokoa ary se raha mba mandaliko ile ry amin'le fasana ery tsy nanatanana ery tsika aninendro dokotera mba mijerijery sa matahotra se ino re sy nataorako mandalo iny ka iza mahalalako maninona ry azany tena nangatsika tamika teo ala sao de efa ratsy kosa le dovainsotroko teo ka ary iza koa raha nitsoka an'le labzy teo ohatra mana vonjeo fa misy manakendra vonjeo
ay ve fa ho amin'ny valo ora alina zao e. Arena mandinika ny volana tetikoa moko. Ary tsy mahatsiaronao na koa ve arino tsy mba nivoaka ny efitranonao mihitsy. Yari o. Misy narsia ha? Angasy tsy sakafo fa tonga dia atory. Efa valo ora alina nge zao e. Tokoa. Zahako moa variana loatrako. No mahagaga nge dia tsy mbola niantso teo saminy. Ka mety tarakaraika angamba vao nandro sakafo. Ndao hijerena any so dia misy azotsika hanampiana azy eo. Ody, ary maizina be nge ato an-dakozia ato zany e. Tsy misy jiro mirehatra akory. Tilabzy teo ataovy eo ambony latabatra eo nazava-nifitra. Oay, ary efa voamana eto ambony latabatra eto daholo ny sakafoko. Dia lasa iza zany sammy. Andao aloha jerena ny efitranona mihitsika. Ody, ary mahato azy koa ve zany labzy sy tato zany ny to maizina be. Sam. Tena tiany tsy raha reto amin'ny tany tiany izy. Eo aloha ampikela aloha ibata azy eto ambony seza eto e. Ao. Sam, fa naninona tato ianao ha? Lasa izy teo. Izy teo izy tsy misy afa-tsika telo langy ny ato e. Nisokafa teo e. Nitsoka ny labzy sady nanakenda tanana mamanalabe dokotera sy monsieur Aria. Izay ho any nanakenda teo. Mety nisotro ndray ngambo se io teo e. Se ngamba mo efa tsy mahazaka azy tsony fa se ndray mizaka ny teo. Ekeko hoe nisotro tokoa fa tsy ampy fahefa mivera koa nge nilaniko teo dokotera e. Ka lazao raha fa tsy mamoaro ve se io ka? Tsy mamy mihitsy aka. Raha mamy ve dia navita ny karakara n'ireo sakafo be dia be eo ambony latabatra ireo kosa ka saika hoe isotro tapaky ny vera fotsiny alohan'ny tsokonareo e. Ka izay nisy nanakenda zay ko marina raha tsy matoto mihitsy izay nanakenda teo zay dokotera marina olona zao mihitsy ho any nitsoka ny labzy teo sy nanakenda tamin'ny tanany mamanala be ho any. Tena mirediredy mihitsy ianao tiry samma. Mety trodrivotra avy amin'nitsy varavarakilitsy ireny nafatiny labzy tao ny efitranonao e. Taitra tamin'iny se dia nianjeraka zay ny tsy nampatsiaro tena ny se teo. Tsy mba olona sary tahotra zany sady tsy verisaina ihany koa e. Tsy namelan'le tanana mamana labe salan'ny tanapaty raha tsy safotra. Niodina tamiko daholo avy eo ny tany mandanatra ko. Ny fahatairan'ny sery samma sy ny zavatra nohan'ny sery nahatonga an'izany. Tsy izany dokotera. Ary andao amin'izay ho any an-dakozia fa mangatsiaka fotsiny eo sakafo e. Matamofata, salama ianao? Tsara fa misaotra. Zao faly mahitanareo rilazy ho indray. Ave, mipetrano manodidina ny afo eto fa mangatsiaka nge. Ka nanahoana ny tany an-drenivohitra? Lamina tsara ihany koa. Lamina tsara ka. Ary nareo lahy nandehandeha nijery tanàna ihany sa ahoana? Laha ny andro mihitsy izay nitetiny tambolo sy ny nandinika ny zava-maniry. Zany? Ny hariva indray moa malasambonany mandinika amin'ny volana sy mampisamby anaty-rahoana. Ndro mamadika dokotera ho poeta mihitsy ange ty toerany ty e. Sa tsy zany ry Ary? Tsy haiko fa izy mahita an'izany zao ka mampahatsiahy an'ilay boky novakiko ny ray arivo zay e. Hoe ahoana zany Ramonda? Hoe misy an'ilay antsoina hoe volana fahatelo ambinifolo. Volana fahatelo ambinifolo? Sarotsarotra zavaina fa alo hoe zahako zay atsotro azy ihany ngambany e. Ny taona ray dia misy 523 andro. Io volana eny anabakabako nefa raha mitena zay dia manodidina ny 920 andro sy tapany eo no mahavita mihodina indray mandeha ny tany. Raha atao hoe 12 volana ny taona dia manome 423 andro. Zany hoe misy 240 andro mandehandeha zany. Raha ampiasaina kosa nefa ny kajo hoe 20 andro ny andro ao anatin'ny volana dia mitambatra ho 423 andro ny taona ray.
andro ray sisany tavela satria 20 averina iny 13 manome 470 io zany le lazain'se hoe mampiasa calendrier misy volana 13 ny tompon'ity trano ty za indrindra zany keny natonga an'le hoe misy volana 17 volana tsy hita maso volana nafenina zay tsy tafiditra ao anatin'ny fandaharana ofisialin'ny calendrier grégorianina zay mahazatra atsika ireo volana 12 ankehitriny ireo dia tsy mitovy nisan'ny andro fa namboarina mba hifandanja fa mitela izy kosa dia 13 ny tokony ho izy raha arahana ny tsingerim-bolana zany volana 17 zany no matetika ambara ho volana miafina na hoe volana tsy hita maso dia ono aryse aiza ho aizao amin'ny calendrier mahazatra antsika ao no misy an'io volana tsy hita maso io ka to hoe eo anelanelan'ny volana jona sy volana jolay no misy azy mitranga indray mandesaky ny 5 taona izay manambara fotoana ivelan'ny fandrefesana mahazatra fotoana fe mystera zava-miafina ho an'izay mino zany moa mazava ho azy zany mahaliana dia mahaliana ka mandritro ny fotoana io dia misokatra ny varavarana makany amin'ny tontolo hafa ary misy hery tsy hita maso mifo amin'io mba mampatahotra kosa ny zavatra tantarainao zany dokotera ka ary ianao manokana mino le hoe tokony hoe 13 ny volana ninoko fa ny akoatra an'izay to sarotry inonaka fa zany hoe nahaliana moa le izy dia nivakikoko iny eo ihany fa asa hoana hoe tsikaritra reo fa rehefa niposaka ny volana dia ohatra ny etsy amboniny fasana anaty lobolobo ary atsinana trano ary foana no evoahany mba aniza ho io fasana io madamy mofaty tena tsy fantatro mihitsy ka angamba ny tompony ity trano ity taloha ary to tsisy lalana ho amakany tsy zany moatsy fa nandalo teny ny lalana airolaho maly ariva dia saika tsy hitanay ny lalana fa matevina loatra ny krihatra madinika manodidina azy fasana lehibe tokoa aloha izy ny somary mahagaga fotsiny dia ity izy tsy hatanany anaran'izay mety hoe tompony na zay mety hoe milevinao anatiny tahakany fahitomboinimbeny tsy misy malalan'izay tompony io na zay milevinao ka nezaka nanontany olona ihany fa tsy fantatra ry zareo ony efa vonona ny sakafo ho avy rery samyma andao ny sakafo ry izy ro lahy andao ary zany orana ny velany any zany aleo aloha jerena tsara ny varavarakely sao dia tsy midiny samy matsara ka hidirany rivotra eo tokoa ary ary iny zany mibahana ny tanako tsy ahara ian'la varavarakely zany zavatra mangatsika be maty toy ny zavatra nitsambikana angety dia amiko zany Kenya marina kenda sun manao sery aria to mba amin'ny fomaraina angese zany androany tena tsy nahita toro mihitsy ary sy alina tamin'le oram-baratra inko orana ange zany tena tsy mifandrenesana mihitsy fa ono tsy nahareo feon'olona nika tokoa ve ho asy alina tena tsy naheno an'izany ka tsy haiko hoe za velona no fa ohatra ny nahareo feon'olona nika tokan'izay niezaka hoe nanongila tsofina ihany anefa fa tsy nary afa-tsy ny firotsako ny orana tamin'ny tafiko ka nandeha feritreritra lavitra loatra angambo sy amin'le tsy nahita torika na hoe nahare feo hafahafa noho ny fitsiko an'ny levitra mafy loatra eny mety ho izay tokongariseka ary maninona ry seny tsy mbola voambolitra ihany ny latabatra ny enanantsika omaly alina ka nazako ao zange mba gaga dokotere
efa 10 minitra zay nijoroko teto fa mbola tsy hitako na i madame Moffat na isamina nefa ange ohatra zao isan'andro efa mitsenantsika ato madame Moffat ka zao kosa aza nisy dinalehany ohatran'le farany teoko de tsy mba hamela taratasy kosa vizina ohatroatra zany de tsy tokony efa hoe vitany samy makoa ve ny sakafontsika ka raha izany aleo lo tena tadiavina mihitsy ry zareo ka so ohatra varinao an-dakozia ao samy manako hoe reraka de tsy tafafo marainako ka ndanary sy mijeriny any anefitraniny any za kosa ijeriny any atokotany sy ny ao an-dakozia ao samma mifaza am'izay fa maraina ange ny andro samma ohatray mihidy be mihitsy nge ny varavarana zany de sanatria ve narary samma sana ninona andaso hoe midinana vary am-baravarakely ery to sokasoka fotsiny aleo raha nga hidirana veto am-baravarakely fa vonjay ny tia ary fofon'iny zany reko zany maimbo tsy laitra iainana oay ary mikorotana be nge zany ato zany ny fandrina moa de ohatran'ireny hoe nisy nanao moraingy ireny mihitsy tomboniko samma iny miantsoantso eran'ny tokotany izy yaria avilo sy efa misy zaza tsy milamime dokotera fa inona nataony sy ao ny efitry samao avy fotsiny aloha se de mitsambikiny eo am-baravarakely ao na nirongatra nge sery zany raha azoko tsara ka nihidy be avaty anatiny le varavarambe adray ary mikorotana be nge ato zany sady misy fofona maimbo ohatrany hoe fofopaty zany mihitsy ka zay ngery ary iny mahagaga io olona tia fahadiovana be iny ve de isy fofona tsy zaka ohatran'izany ato an-tranony de jereny seko ngery dia tongotra eo ambanin'ny varavarakely reto hoe hita miavaka eo ny dia tongotro se ny dia tongotro ary anisy tia kelikely ty samy mabe tongotra be iny ve de ny tena fanontaniana de hoe lasa izary izy de lasa izy akoa madame Moffat ny tsy mbola mipotra ihany izy hatramin'izao andondry ary aloha jerena any amin'ny efitraniny any so de tratrany tsy fahasalamana izy nohatra zany do madame Moffat madame iarisy amondy any madame Moffat andao se jerenao fa so sanatriny ka hoe safotra rereo ka midy hatrany anatiny nge le varavarambe ty ka ataontsika ary se zay ampisokatra azy ao manisa telo de donontsika se mafy ny varavarana ao makabahana tsara aloha isa roa telo tena mafy izy zany enjanako avy reny ray mandeha any hoe ndrasa aloha fa narary mihitsy ny sandriko alefa ary ao ary isa roa zay kosaka ohatra ary aenona fofopaty any ko nge ato zany ohatray misokatra koa nge zany varavarakely zany se eno olon-dehibe iny very se de andeha tsambikiny eo am-baravarakely eno de jereo koa ny fandrina foatran'ireny hoe nisy tadio mahery ny foky reny izy ve de namelan'io korotana fotsiny oatra zao nefa olona faran'izay ty filaminana nge izy mahagaga mihitsy zao tareny zavatra zao ry aria tena fofona re zao mampikoako mihitsy eno tena mahalasa fisainana mihitsy de lasa izy ary za madame Moffat samy lasa izy zany ihany fa ny tena mahavarina dy ty fofopaty ato amin'ny efitranony samy masy madame Moffat ty zareo koa nefa tsy hitapopoka hoe lasa izy de sanaty ve ka misy mahatototo ato de io mahatoto ny fototro fanjavona tsy mba resy lahatra am'izany mihitsy ary sia fa ty zavatra iainantsika ty tena tsy haiko hazavaina mihitsy de lasa iza zany ry zareo
ka avingese visy eto ambaravarakely eto avy jereo reto dia tongotra eo ambanin'ny varavarakely ny madamo Mofaty reto. Marina raha tsy mitovy amin'le hitantsika teo ambanin'ny varavarakely ny samy mamitsy anie jereo. Io ary ohatra ny dia tongo-jaza 13 taona ngery izy zany tena mino kosa rangafa misy fandraisany amin'ny fanjavon'ny madamo Mofaty samy zao tariny zavatra rehetra zao ka raha izany se ny fanarahana ty dia tongotra ty ihany no mety ahalalana ny mistera zao fisehon-javatra rehetra zao tena zay mihitsy ry se mety tsy ho sarotra konga ny anaraka ny dia tongotra satria ny orana raha teo avy alina oay sakadiniko ry se hoe ahoana ry dokotera variana loatra aho ka sakadiniko fa ay mo manana fotoana tsy azo elana le nanafarako kalesan'ny madamo Mofaty lizy andeha iny de inona zao no nataoka aleo aloha amonjy an'le fotoana de rehefa avy any diniatsika tsara zay atao mety angam'izay iny ary zany ray aloha hiezaka hijerijery ny manodidina sao de mba mahita zavatra nampy antsika ihany eny ary lasa aloha toizana indray mifanoratana. Andro fahavalo anio sabotsy faharoa ny volana Jolay 2020 nandre feo nampiayay zahay omaly alina sarotra ny mamantatra ny mety ho fiaviany satria tsy ny fandrenesana ny orana. Tsy mbola haiko ny fomba hanazavana an'izao tarehin-javatra izao ara-tsiansa fa ny hany azoko soratana dia izao: nanjavona tao anatin'ny fotoana tsy voafaritra i madame Mofaty sy Sam, ny sisa tavela dia fofona manimba orona sy dia tongotra kely mitondra makany amin'ny fasana. Dokotera, tena azafady sy fa tena tsy napoziko aharitra be ohatran'izao mihitsy ny diako tany efa tena tsy androko mihitsy atonga avanseko fa nisy inona ry se tena ny orona mihitsy ry se nodidoako androany tontolo ny andro fa nisy inona ho ahy ka zao hoe voalasy se anikeo maraina de nivoaka tany atokotany ka nanaraka n'le dia tongotra de aiza ozy seniny efarany aizako seny nahitasika ery ambaravaran'ny fasana ery tsy nanatrano ery ery ambaravara-pasana eno tena sarotra inona ry se nefa de teny mihitsy ny efaran'le dia tongotra raha izany ry se no izy dia ao amin'ny fasana io zany no ahitantsika marina rehetra momba an'izao mistera zao andao eny eny fa nieritreritra sy nimonao amin'izany mihitsy ka efa nitadiaviko daholo zay fitaovana mety hoe asokatra n'io varavara-pasana io tato ka zao isolo akanjo vetivety fotsiny de andeha entsika andao ary mampiorokoditra mihitsy ry se ny mijery an'izany volan'izany ka marina raha tsy tena ohatrany hoe
ho avy ao amin'ny fasana mihitsy ny opirana. Fa nahoana ry aria matahotra angasy raha matahotra very sy anaraka ny se aty ka tareo raha ny lalana fa sy moa nefa nisava lalana tamin'ny atoandro. Ndao ary fa tandremo fa be lavadavaka dray tandremo fa misy ratsakazo tandremo koa fa misy lavaka eo za matahotra sy fa zay asiniseny tongotra sy ihany ny diaviko eny fa tandremo ihany tongotsika ity ka mivomakaiza ho ny ty varavara-pasany tiry sy raha araky ny fandiniako azy nikeo de ohatra ny avato amin'ny ilany aviato no hoerina makany anatiny. Ka soary ro atao sy manosika avetsy ambony za kosa eto ambany miaraka tsara tsika ndraso aloha ao zay ao manisa telo ary de lasa zaho isa roa telo maisatra zany ndraso ataoko ambanimbany kokoa ny baramina de zay ngamba ny mety ao manisa telo zay ao ary isa roa telo tray zany fofonato ka atao pasana very sy tsy ahe fofopaty ka reto ary aloha ny laboze tena maizina tsy fakahitana to zany ko tena angezan'zay fasana re zany ary izany namono jery teo inona ary ty mampikorodropaka ny sety mbola tsy ampy oksizena toka tsy ho fato azy ny labozy ny orina hatramin'ny odidoako mihitsy ary eto am'izay ny afakasika sy fa mety efa ampy oksizena zato ao zay ty ary ataovy ambonimbony ny jerony se fa tsy maizina ngiato vatapaty re zao sady mitandahatra amin'ny ilany vidaoly ino jereo singe fa ohatra ny misoratra izy zany io jereo nge io andraso io Mike Arson teraka kaolovotra manjavozavo izany teraka voalohan'ny volana aprily 700 andraso nalevina roa jolay 527 to hoe nalevina tsy mba maty ohatry ny fahita de eto ambany ray araso Judita Anderson teraka 20 marsa 730 nalevina roa jolay 527 andro renge zany nandevinana azy ireo ao aloha ty manaraka ty ndra le fasindre Ani Meredith teraka 30 jona 2027 nalevina roa jolay 770 andraso neto ambany ray io George Meredith teraka 20 desambra 770 nalevina roa jolay 770 andro raiko io zany nandevenana ny reto samy roa jolay daoly nge zany ry dokotera aloha eto amin'ny ilany eto ndray re jereo se koa ty fa nalevina ny roa jolay 577 de anaso ty namany ty koa roa jolay 577 samy roa jolay daoly ny nandevenana ny reto olonreto sangy mielanelana 5 taona jereo se ty eto ambany eto ty alaso io Mike Preston nalevina roa jolay 770 de misy namany ihany ko ty tamin'ny 5 taona lasa koa nge zany oka fa mazava hoe ahoana ry dokotera jereny se reto vata roa reto tsy misy anarana andro jerena hoe ny ao anatiny tena andao ivoaka ry sefa matahotra ka marina olo jerena zay ao anatiny ao hoe ao ampio ao ary ohatray to tsy misy nizanizy ary io ambany io madamo fato marina fa inona ny dika zao ohatray marina ary lasa iza zany samoma
nahoana ny foany ty vatapatara ity? Dokotera, tena milela-paladianse. Tena andao ivoakatontsika mariny, tena andao ivoakato rangahy. Tsy aly eto ary raha tsy fantatro daholo marina amin'izao zavatra eto zao andao rery dokotera, tena mengavy ansia, tena orsia andao ahoana ndray jereo ny reto marika amin'ny tenda amin'ny madamo mofaty reto marina tsy ohatran'ny nefa de misy tokoa ve zany? Ohatry ninona ry dokotera, maninona ka jereo nge mifaty madamo mofaty raha tsy fotsy atratra ohatran'ny tsy misy raha tsony. Tsy misy raha, tsisy raha. Zao vo hivaky am'sery ary dokotera namaky boky ray izay talohany nandehanantsika taty. Boky efa tranainy tokoa aloha izy io de hoe ahoana ry dokotera voalaza tao anatin'ny boky io ny momba n'ireo olona maty tetỳ amin'ny manodidina taloha ela tany ary tsy fantatra marina ny tena antony nahafatesany. Ny anitovizany de tsy hisy hafa amin'izao iarahantsika sy mahita izao dokotera. Zany hoe marika roa eo amin'ny tenda ohatran'ny hoe zavatra analetika ary zao endrika fotsy atsatro zao olona tsy misy raha tsony ary nahavariana de isaky ny voalohan'ny volana jolay ohatran'izao ny fitrangany ary mielanelana taona vitsivitsy. Zay zany nahatonga an'se safidy an'le daty faraparany volana jona hoe akanesatsika ty. Zay tokoa ry satria tiako fantatra loatra ny ministery finosin'ireo zava-nitranga rehetra. Dokotera, andao rangahy ivoakatontsika tena mariny. Eto ty aloha ny jirony se andao rangahy ivoakaso aloha fa inona ary ty fa misy ina dokotera ry anjorony ry zao mbola misy vatapaty anankiray. Maninona ary io navahany ty fa tsy mba napetrany niaraka amin'reto namany reto kefa hoe ndao am'izay rangahy nde dokotera marina fa inona natahorany sia ao akaro ambony arany jirony se ary marina ry sera tsy misy anarana koa nge ty nefa tohatra ny tranay indrindra am'reto ny raso hoe sokafana tsy nisy ninenina jereo senga efa misy faritra eo amin'ny lamby io ohatry ny ankizy 13 taona no napetraka tato. Eno de nakay zany fatiny ary iny ty atony se tsapao mifaritry ny lohany fa inona koa ty to tsy hita maso nefa azo tsapaitana ary azatasony se matotrany zany ary zay loatra na dokotera tena mamanala be tongony ty voatsarako ty dokotera tena kely tokoa ohatrany tongo-jaza 13 na 14 taona io lo tsapao andao am'izay okzay fa betsaka zay dokotera tsapao tsy miakanjo mihitsy andao dokotera andao ary andraso aloha ty ny lohany oay tongoza be izaza be ty ny orony sady kely izy zany dokotera de ty koa ny vavany kely koa nge izy zany ary nahoana ny tsofony senjery ka tsara nitsokany eo inona koa zany mavesatra be nge zany lohako zany fa naninona moa di azy le dia tongotra akizy le narahana sy arika laha tonga anay niditra tato am-pasana iary aiza tokoa iary ary misy jiro mirehitra nge ato zany de misy olona koa io inony ty ataony ohatrany hoe mampiditarazana ao anaty vatapaty iary aza hitako reka iary nampidiriny tao iny fa iza nefa io le tsangany any aloha tsy vaovao amiko ny endriny ray maizina de tsy tazako tsara iny fa nakato ny sarony le vatapaty de lasa niodina any ambadika any le olona
misy lalakafanga izany eo ambadika eo e. Tsy mivoaka tamin'le varavarana nidirana teo mantsy le olona. Ary zaka, tsy tsikariny inga hoe tatao sa ahoana. Aleo amin'izay aloha miarina moramora so miverinao ihany olona tsy fantatr'inko. Le afokasika sy labosy latsaka izy. Aleo aloha mitsapatsapa ihany fa tena tsy mahita ninina mihitsiko. Zany ko sakaka le boatina afokasika angambity. Ary vitsy de vitsy ange sisany ato anatiny. Ampijereko ny vata vao nidiny teo sy ivoako ato rangareto a. Aiza moa le vatapaty vao nampidirin'ny olona teo. Tika ny raso hoe sokafana amin'izay. Tena loza, tena iarity mitsotra ato anatiny ato ty. De efa maty ve sanatria? Ao e tsapako. Loza marina, tsy mitepitsony ny finiary mamanala be any ko ny vatany. Lozinina rety de maty zany ary. Dia izany efa namony azy na ko hoe inona nafaty azy. Raso hoe io aralefa nahiko. Misy dia mbaniko ny teo amin'ny tenda madamo faty ihany ko ny tendany. Inona loatra raha ny misy tero ambadika izao e. Le olona napiditra amin'ny madamo faty sy arita ty any zany no mahavaly an'izao. Aleo rangahy tozy voana ato a. Loza, tena tsy mety sokatra tsony ty farapasa nidirana sy arita ty. Nefa to am'le ny vilin'le olona teo neka rindrim-baty any e. Tsy maintsy misy lalana rangato matoy ny vily tato a. Aiza nefa mitsapatsapa ihany kanefa tsy mahitako. Misy zavatra voatsindriko kosa zany tia. Nzay ko safa ny sokatrako. Soa ihany. Efa le teo kosa sisa no afokasika taty amiko. Aleo aloha raso aloha misy lalana raha iny. Ary mety hery de mety hery ange izy zany e. Tia, voatery mandady mihitsy a. Ay, tapitra le lalana. Tena tapitra ty. Vatovato sisany eto alohako. Aleo raha ngatosika. Zay. Tafavoaka ihany marina. Araiza zany e. Eto votoko tany raha azoko tsara. De fivoahana sy fidiranao mifasana zany le niverina sy ary hoe dongo tany. Mahaizina tsy fakahitana koa izy zany ko. Aleo aloha hamonjy ny hevitra avy eo misaina azy ato manaraka rangaha. Misy olona ngeo ny evitrano ny ary zany e. Misy jiro mirehatra mantsy io. Misy olona ao zany. Aleo hitsaitsaika moramora. Misy olona tokoa io. Ary mangorona ny entany ary ao anaty valizy ange izy zany e. Diny ko fa nalainy le kariny fandrafetany ary raporo. Tena angota ny pejy. Fizany io e. Andraso io tomorona kaiky.
Isamma? Tena Isamma? Dokotera Ramonda, ay tokoa moa ianao mbola velona tany. Isamma? Tena tsy naposika? Ka teny izato iry dokotera, samy matambany vohidatsy be teny, samy male mpisotro toka e. Tena tsy naposika? Fa ahoana dokotera? Ay fomba fiady fotsiny zany reny ianao milaza fa nisy nanan-kenda sy ny sisy reny. Nefa de tsy nisy niafina taminao ny fototsy ny zavatra hatramin'ny voalohany. Hatramin'ny voalohany araka ny filazanao azy tokoa. Za no mpiambina ny zanaky ny aliko e. Zay tsy iza fa iny zavatra notsapainareo iny. Notsapainareo ia satria tsy tamaso hatrany amboaka izy fa azo tsapaitanana kosa. Ahoana nefa na mampitombona zany Samma? De mbola tsy miny ihany ve ianao dokotera na de efa atoaka amin'ny tendanao zao aza ny porofo a. Zany mihitsy ny mahavoanareo tsy mihina fa tsy ny zavatra azo ny siansa zavainy tony. Tena hoe tsy malala biby afa-tsy sahoany nareo. Ka zava ho amiko ary e. Hoe tamin'ny fomba ahoana ny niterahan'ny ray aman-dreniny zaza tsy tamaso zany? Ena dokotera, andrasatra tantaraiko ao hatrany voalohany mihitsy amin'izay azonao tsara e. Ka izao, nisy mpivady nantsona hoe Walter Abramsius sy Jeanette Abramsius. Tsy nety nazo azy ireo na de efa 10 taona novadiana aza. Tapa-kevitra zareo ndray andro fa anatona an'ireny mpitaiza olona ireny ka rehefa natory ny mpitaiza io ny fombafomba rehetra de toejaza raha matoa Jeanette herinandro vitsy taorianan'izany. Ary nanantena ny azo kamana satria lehibe de lehibe ny kibony. Tapitra ny 7 volana. Tera-dany rojo lay raha matoa Jeanette. Nanesika indray ny zaza faharoa, nanena mafy raha matoa. Akory anefa ny antainan'ny dokotera ny ray zaza tsy hita maso kanefa niosindra. Nandeha miverina tany amin'le mpitaiza izy mivady de lalàna zay tokony atao amin'le zaza tsy hita maso e. Nanafatra ilay mpitaiza fa le zaza hita maso de natao hitondra ny anarandrainy. Fa le tsy hita maso kosa de natao hitondra ozona. Ka mila karakaraina tsara io zaza tsy hita maso satria miankina aminy fitohizan'ny taranak'izy mivady sy ny firoborobon'ny areny. Ka tsy maintsy ataonay no izany ny fomba rehetra mba tsy hiaran'ny atezerany fanatoponay ny tanàna iray manontolo e. Tsy sakafo toy ny sakafo rehetra no ilainy io zaza io a, no izy tsy toy ny olombelona rehetra, fa ra, tsy raha-biby fa ran'olombelona. Isaky ny 5 taona no tsy maintsy trohan'ny ra, ka rehefa misandratra ny volana 17 ohatran'izao a, de mifoha izy nitaky ny anjarany. Fa naroa io, lahy sy vavy, ho tandindon'ny aina sy fahavokarany, zany hoe isaky ny rojolay ary melanelana 5 taona. Samy marina. Raha tsy zany matsy de ho fongana anatin'ny fotoana fohy ny aren'ny taranak'izy mivady rehetra, ary ho tandindomin-doza ny ain'ny taranany rehetra. Anisan'izany za manatrika anao zao, sady mpiambina n'io zaza tsy tamaso io ka. Vokatry ny fifanekena tamin'ny maizina zany io vampira io. Raha izay no azonao azy. Raha ny angezany de to zaza 13 taona izy, fa raha ny tena marina nefa dia efa 100 taona ny ano any izy io. De nomenao nitroan'io zavatra io zany ny rano madamo Mofato. Mazava ho azy, satria tsy nisy vehivavy akoatra ny madamo Mofato tato nandritra ny fotoana ny voan'ilay zanaky ny mialoka. Ary le lehilahy ka? Aza manahy ianao fa efa nitroka raha andehilahy anankiray izy, de tsy aniza fa any ariana manao. Tsy vaniny ianao Samma. I madamo Mofato le olona tsy manatsiny, iary maty foana noho ny asa maizinareo. Na ianao koa aza dokotera Ramonda, tsy hoe de alefako manaraka azy ireo ianao, sady efa nahalala ny tsiambatra telo ny fianakaviany Abramsius ianao. Tsy maintsy ataoko zany hitandrovako ny fisinay taranana. Samma, fa atao se iny baraminy iny, atao se iny iny. Zany efa ny fanaovam-belo mafana dokotera. Soa vatavana marina, tena tsy misangy ty Sammy ty. Andraso like ty tavoango very ty anovako teny. Izy ako no manako vonovono sety fotsiny. Wai, ary to fetsy? Ka setsy iny na mitady anao ady akafetsena ka. Manatony eo any age raha tsy tonga de velesiko amty e. Zambena fanato. Wai marina. Vaky marina vodiny le davanga velesiny tamin'le baramina teo. Sady pitika de isamdefe tombo sady mamy anakenda am'le baramina. Wai zavony am'tana le baramina. Ary tsy dimy aneriny kendako. Da tsy voatoavy trony. Izy amin'io matanjaka be. Tsy hoe la teo kentantieta. Misy zavatra voarasa vakina vamo. Andraso tsatoako ty.
saika maty amarina iny fa nitsoahany samy matamy tsibony le vakina vera ty de mitady anatona miaraka mibara mihinandray sy tena maty ny felesiny marina lohako fanay de iny zay efa tsy netsika tsony marary marina nkipoko lasa aloha monjy dozy anako banana azy de avy eo bandina kay marina zay ary aloha am'izay atao zay ampanjafonana ny vatiny dokotera monda dokotera ainy joro tao ambadiky ny varavarana tato izy iny tiany tany to vaky tavangy maty amarina fa nasato teo amy tenjako le vaky natavangy maty iza zany Amonda elany ela marina ka na tsy aro ihany ianao Amondy de iza ihany ko ka ianao madama ratsy mahadiso lorazo bavinao ihany re vadiny tomaralanao izy fa lasa mivoaka teo mihitsy ka inona toly inona zany tantarainao zany io ary le nylazainy dokotera teo fo mafy teo amin'ny lohany izy na le antsoina hoe traumatisme crânien ka mety izy fetraikany amin'ny fitadidiana zany de tena tsy misy zavatra tsaroana tokoa ve ka tena tsy misy tsaroko re ary ny tranga talohan'izao ka toy ny hoe iza nandratranao sy ny sisa tena tsy nisy tsaroko lora moa izy teo enjany zany marina ianao efa nitsitra tsy natsiaro tena tao amin'ny pension privé mivahiny ananareo no nisy nahita iary tsy hita hoe lasaiza mandraky tiany androany ny entany sy le karne fandraisany noty sisa ny hita tao an'ny nefiny sady efa niosondra de inona ho ny voasoratra tao amin'le karne tsy mba misy hoe sopampamety anampy atsika amin'ny fikaroana zany ary zany ve na amatarana amin'ny tena zavanyseho tamin'io andro tsy misy ny andro voalohany ka hatramin'ny fahaefatra nahatongavanareo tao ihany ny voarakotra tao fa nitoy any tohatra nisy nanongotra ozy ny mpanao fampitorana nisy nanongotra ahoana kory lora ary nongotana izy mbola baraingo be mihitsy ary mpitantana an'le pension privé nga tsy nahenona na tsikaritra zavatra fafaka tsy tapopoka koa nge hoy zay naleha madamo mofaty-pandrindry sy le samy mahirakirany tao misy tieriko zany marina ko mampalahelo ko ty Amonda ka takizay ihany izy tsy nampiritsihako andeha tany amin'ny toerana io zao ty sady maratra ny verisaina sady mbola voaroroy amin'ny nanjavonany ary namany akaiky any koa mbola eo andalam-pamarinana fotsiny no mpanao fanadihadiana hoe raha niza marina ilay miparitaka tao any efitranony ary rono ary lora ana zany reto zavatra mipetraka eto amin'ny latabatra kely mifanila amin'ny loha fandrinako reto zavatra hita teny aminao reny peratra famataranandro sy ny sisa izany hoe tsy mpanendaka zany na mpamakitrano na vanina an'izao le famataranandro mitsoka teo amin'ny rojolay ny tady tamin'ny 12 alina latsaka fa efany kosa ny ora inona marina no nitsanga tamin'io aza manay ianao fa misy chance ozy ny dokotera namanao niverena ny sainao saingy mbola tsy fantatra fotsiny hoe roviana reno teo ary teto amin'ny radio Don Bosco ilay tantara indray miseho nampitondraina ny lohateny hoe
roa jolay tantara no soratan'ny Joachin Andrenasolo na voaziny Idokina na Toko Gérard Rabe Manatsoa. Ifaly no dokotera Amande. Sinez no Ary. Sam no Rakoto. Niravo no Laurent. Madame Moffat no Anjarliva. Nandray feo sy nanatotosa Bruno Rakoto Malala.